mena maso valiny natao tantarindromiseho sanganasany R Stefanuela ovelomny Mano Judith lahatry ny avo miaraka amin'ny Joseph Faratizaparana Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nanantotosa Rimany fanantenana imena maso valiny natao fizarana faharoa sady farany sitrany hanina zanako marina dada faly anaka faly mahitanao miramilana toy izao na dia feno fanafody mipetaka azy amin'ny vatanao ino ary ty ranomasy be ty efa sitrana anie za ka faly anaka ao aloha roako mihitsy zany zanako izany ndre izy mianaka marina iny fa voarohan'ny randrahony eo amin'ny takolany vony ary indro fa mipatrapatraka maneraka ny tavany vony ny koa ny ranomasiny mba azonao atsaina ve zao zava-mitranga tao amin'ny hôpitaly izao hoe faharoviana zany tsika ary dadany moa efa mba tehaka rivotra eo amin'ilay sezapotitra ilay azo midoroboka be iny mantsy ako fa rehefa sitrana tsara ny zanaki daly dia moditsika ay zany fa za tata te hisotro rano be ay ve zany mandehana le tsy ry zany mba hipitano rano any ty zanako ty voaray lehibe ty dia mba hitondra zavatra azo anina ny ambiny eny ary lasa aloha zany mahazo toy nareo mianaka ary fatao lasa nahikely ho dada sy rebily zany raha mba fantatrao mantsy anaka ny aditsaina sy mipitepitepena anazo any nandritra n'izay tsy nahitanao zay eny mandra-pahasitranao anao toy izao samy vesy dada fa dado ahoana anaka misy inona nga nefa hoaka izao indray aloha ka aleo rehefa tonga any amintsika vao teneniko ny fiainana ankehitriny ve tsy mba misy fitiavana zany toy volona aloha vao fitiavana volona aloha vao famelan-keloka ary volona aloha vao fiavana le ody anytsika ty izy mianaday fangazany dada mbola neritreritra ny tsy odika tena efa very fanambola velona mihitsy anio irainao io ry vony no irenina azo anao reny ihany moa natonga an'izany koa fa maninona koa zany zao raha mba atao hoe raitsika sa ahoana ry dada zay fanarahanareo mianada eo re mety daholo le ohatrany hoe hafahafa be ainge le izy ka efa le hoe lehibe randrahoana sy ny tariny ihany no mahazatra ry vony dia mba mezaka kely lesy eny fa mba mandehana ihany dada moana izany azaka efa mandeha morany ahy fa le fiara mihitsy ny ohatrany tsy mety raha tsy mandeha mafy aza dia miondana be toatratraka toy izao re nao ry vony azafady indrindra tena reraka be mihitsy tena marina elako zany tena raha tsy ampitiavana amin'ny rebily vony marina jery eo anie zany izy raha tsy minsista kely mampalahelo marina izy inona moa nefa ny olana volaiko tsara rebila ka raha izy ny safidy ny zanako moa maninona fa ty zanako hoe mba ho tiany rebilany nahazo azy efa nopira virainy olona manjato fanampyzany mbola tsy afaka hiteraka ihany koa ohatra ny fanina tamika zany aleo aloha akasisiny aingana ka dada ary tonitsanina tamika ianao koa fa ahoana
Rehetra aloha mba dimbiaso kely indray fa ry Rebila. Fa ahoana randrahoana? Ohatra mifanina be tampoka teo ako. Izany ve? Io raha fa hoentiko indray. Ie, tonga soa zany tsika ko. Ie, ary fa inona koa zany le tsy mampiteny Andrebily eo ka? Ai moa anka efa tsy mba nanatena fionana feno fifaliana toy izao mihitsy ary reto a, indrindra fa tamin'ity tobitsika tery mademoiselle. Mafy an'izay adina trehanay izay Fa noho ianao sy dada tsy mifanary dia tonga sy mahatsara ihany sika. Ary aleo amin'izay zany lesy hoany fa ndao no avy indray ny bajinina. Marina zany fa mandehana aloha ianao anakambala miny kely aloha ny ao an-davabato raha tsy reraka be ianao tena mikorotana mantsy aoko. Tsika kosa ry zandy andao aloha iantso ny salama izay dia andinika izay tokony atao. Eny ara ry dada. Dia inona sinonavy moa zany ilay tokony atao ry lehibe? Iny mivompo efa tapiditra ao an-davabato ka mipetrary aloha ala fa misy resaka kely ataoko mila vetivety. Resaka momba n'inona moa zay randrahoana? Sao ry Rebila. Eny tompoko. Haiko fa manam-pitiavana ny lavony. Manina? Ahoana tsara hoe randrahoana? Inona ary ty tataitra ty ka tena manaitra zany ko. Fa tsy efa tsikatra raha tamin'ireny fihetsiny sy fomba firesan'ny tany naty fiara reny ary ve zany efa somary. Eny tena efa somary tsikary tokoa aloha le mifetsin'ny tany anaty fiara reny ary na zaza tena sanganehana mihitsy tamin'ny natono. Ka zao ry zandry eny lehibe. Efa fantatra rano zavatra rehetra nazo amin'ny fony. Tsy ho tany saiko etsony angamba ary tsy miafina amin'ny latsony koa fa tsy afaka ny hanome taranaka ny latsony izy. Ka raha tsy tia azony ireo zavatra rehetra mianjady amin'ireo ala tonga dia tsory aminy zany fa raha toa kosa ka manam-pitiavana azy ihany la dia tiavo sy ajaony zanako fa aza atao kilalao. Eny tompoko. Ao fa voaray ary misy isainy izay teninao izay lehibe aza matahotra ianao. Ka tsetsasetsa tsy aritra fotsiny ny ainy fa andao aloha ny asa amin'izay no asiana resaka. Marina zany ka. Dia inona amin'izay ara hono zany no ataoko? Mandehany ala diova mivatom-pisaka anaovana saotra sy anavozam-panekena. Za kosa aloha iantso amin'ny zala fa maika tsika izao. Fa maika ho aiza indray randrahoana? Maika mahalifaty tsika ary zandry mahalifaty ny ray hoe vita somatsara iny mifanatanterahana ny saotra sy mifanavozam-panekena ary tena isaorana ry zalahy reto fa tena mitondra namana betsaka mihitsy izy. Any ka lasa nitomboko izany ny isatsika. Tena marina aloha zany. Ka inona indray hono zany niketrika manaraka lehibe? Inona moa fa tsy ny hanome valiny nataon'ireo zandary sy tafika ireo zany aloha. Iny vatany zanako miviravirainy tsy nanana ny antra iny aloha tonga dia tsy ataoko vita mora mihitsy iny ary ataoko mahita ny tsy fahita mihitsy izay rehetra nikasika an'io zanako io tany. Dia andeha hiverina any ambaton'ampy indray zany tsika raha araka ny hevitra ao. Anineny izy teo aloha ny nametraka velam-pandrika mba azahoana antsika dia anjarantsika indray zao mametraka velam-pandrika mba azahoana azy. Ka ahoana zany ny atao amin'izany raha araka ny hevitra ao ka? Manao fanafiana totoafo aloha tsika ary dia aripadripatsika ataontsika mahita faisana izay mifanojo amintsika. Dia hoaizany tsy hanao opération ireo tsy maintsy ho avy ety ireo rehefa maheno ny vaovao ratsy. Ok, mazava izay fa andao zany atomboka raha alina amin'ny mission na zany azaza dia maika loatra ry zandry ny ataontsika aloha zao dia andao metraka fandrika eraky ny tapo-tanety mba hampireventsika an'izay samy hiditra ty ireo ao me baiko ry zalahy itoanan'ireo entan'ireo eny ampitandrefana sy eny ampita varatra voray lehibe.
aloza inona re tia mitranga aminao tiry fireneko hoe marina raha tsy mampite hisitro belona mihitsy tia marina. Tena tsy ampifandraisana andraikitra no mahatonga an'izao ry kapitena. Ka tokony tsika mihetsika fa tsy alina midaromaroma fotsiny eto. Hetsika nefa dia anao inona e? Andeha hitady fahafatesana. Misy maty amin'ny andron'izany eo ry kapitena. Ka dia andao atambatra ny hery hoentina miady. Fa tsy maintsy resy ary ravy tambazotro io raha mahay mirahiny tsika. Oay, andraso aloha fa monsieur le ministre tia miantso anaty. Allô, manaja anao monsieur le ministre? Ny tompoko, izy indrindra. Hatreto tompoko dia mbola tsy nahitana vahaolana mihitsy. Ary dia sao mandravaravo sao mihitsy ry zareo. Tena efa miasa rehefa manao ny ainy tsy ho zavatra mihitsy izay tompoko. Nefa raha vao mihetsika mahery tonga dia faty no hita. Ie, tena mila fanampiana izay monsieur le ministre. Tena mila vonjy e. Ay, eny ary tompoko, misaotra anao? Ahoana ry kapitena? Misy vaovao tsara e. Zany a? Andefa tafika miisa 300 teo hono izy raha piso anampy antsika. Ary koa andefa helikoptera miisa 500 sy fitaovam-piadiana mahery vaika. Tena vaovao tsara tokoa zany ry kapitena. Ary raha tsy rava amin'izany kosa rangaha io dahalo io dia efa tsy ho rava tsony mihitsy ngamba mandrakizay a. Mandeha fotoana fa tokony hainga amin'izay tsika. Dia ianao rery ve zany ny taritafika any ry kapitena? Ka tsy nandefa mpitaritafika mihitsy azy iziko. Inona nataontsika io e? Nefa raha ny tokony ho izy izao dia izany no mitarika ny eny ambony aliko. Aleo izao natao ary e. Menanao? Aleo ianao no mitarika ny eny ambany dia aleo izany no mitarika ny eny ambony. Mety zany kapitena. Ary aza manahy ianao fa vitako io e, tena vitako io. Ho andrehetra, jeretrika. Oka, jeretrika. Koa satria efa lasalasa ihany ny fotoana. Iaingy ato amin'ny toby ary tsika izao. Andeha hiady sy hiaro ny mpiray-tandrazana. Ka sao ary ny fandaminana. Nareo zandarmaria avy eto toerana izay nitariako. Sy nareo iraka nitarian'ny letonao miaritra. Ary miampy anareo 300 lahy tamin'ilay vao tonga omaly. Miainga izao nareo. Ary letonao miaritra no mitarika anareo. Fa tsika ambony kosa dia afaka efatrora vao miainga. Mila mifandray tsy tapaka tsika fa sao misy toe-javatra miova tapaka. Mazava ve? Entoko. Ho andrehetra, jeretrika. Lasitsika izao. Signal ndiky izany fa efa manakaiky ny fahavalo. Dia ahoana natao ry dada? Ianao aloha mandeha namidy any an-davabato ry vony a. Malaky ianao? Eny ary ry dada. Ary namako, eny ry lehibe. Amin'izao fotoana izao no any ahoana amin'ny firaisan-kinantsika. Any izany e. Any ahoana amin'ny fahavalo isika. Ekeko hoe be no vilintsika amin'izao a. Fanampon'izany tsy mba manana fitaovana fontsika. Ka nefa kosa dia manana tena fandresena. Marina sa tsy marina? Marina izany e, marina izany. Akandao ary tsika iangy. Magnano e. Loloana tampoloha, mila nareo. Fiombiany misy zao lasy, malaza koa ny kidina piny. Miona bomboka. Dia aiza zany tsika miandy azy ireo raha andrahoany? Tsy mandeha lavitra tsika e. Etsy ambany etsy any ka.
Izany ny feona Eriko maromaro fa manotona. Dolo zalahy, ndao malaky fa efa tena akaiky ny fahavalo. Le fitaovana voatongo ireo aloha ampiasainy. Ireo manko izao mahery baiko ireo tonga faran'ireo. Marina izany. Eo raha hainga zary zandry ah. Tiany. Iny fa tena manao be fiavy be izy zany. Ary aleo aloha tonga dia hopetahako amin'itony anankiray mba ho fampitandremana. Isa, roa, telo. Iny fa tsaratsara mihitsy ka. Mbola iza ny azo ny lisany e. Valiny natao Tantarindro miseho sanganasany Stefanoela no velominy Mano Judith lahatry ny avo miaraka tamin'ny Joseph Faratizaparana Radavy ary ny mpanoratra nandrindra sy nanantotosa rima ny fanantenana Mena masy valiny natao mbola